Komina Antananarivo renivohitra miala ny Olalanda amin'ny Alabato mitakina mitrahana PDS. Fanabeazam-pirenena andrafitra fifanarahana izorana amin'ny marimaro tiraisana. Masovono malagasy miriariany ireo masovo enina no tendreny mpitondra teo aloha volanana ny fanjakana fitokisana ve. Faltafaraka aminao indray tombo kilasy sy tombo vavy ato anatin'izao fotoana ny fampalalam-baovao izao manatitra ny araba no manasanao naraka ny antsipirim-baovao hatramin'ny farany. Makasika ny raharam-pirenena avy hatrany ilaina ny fandraisan'ireo herivelona rehetra anjara amin'ny fikonan-doham-pirenena izay hiakasain'ny fitondrana amin'joro ankehitriny atao. Tsy tokony hisy anavahana mba hahazoana fehi-kevitra mafonja sy ekeny rehetra hoy ny fanazavana ireo mpanao politika. Mila tomboka any amin'ny faritra nefa ny fikonan-doham-pirenena ary any avy amin'ny faritra no mitondra izay tapaka aty amin'ny fikonan-doha nasionaly. Tato-baovao ny Narcisse Karazafy eo amin'ny sariny mbola hava-tsara. Tokony hirosoana aloha ny fikonan-dohan'ny faritra vao miroso amin'ny fikonan-dohan'ny pirenena ary tokony mandray anjara avokoa ireo herivelona rehetra tsy ankanavaka hoy ny filohany antoko tsara tafina Paraina Auguste. Isan'ny tolokevitra ao arosonyity antoko politika ity ny lalàna mifeny fifidianana mba hitadiavana vahaolana sy ananana fifidianana madio sy mangarahara tanjona ny ananana firenena milama aorian'ny fikonan-doha ho hiatran'ny fanazavana. Ohatrany hoe zahay sara tafina zao de tondra anao code électoral zahay vaovao anao proposition de constitution zahay ho atao daholo ny zavatra tsy mety mambara daholo hoe tadiavana vahaolany tamin'ny élection satria élection daholo anie mahatonga an'io problème asika anio après ny élection satria misy ny mangalabato nefa sy voasazy misy ny manao ny zavatra ataony hoe ny fitondrana zany tamin'le resaka fifidanany mba isena balizy amin'izay ary isena sazy amin'izay tokony ho ampiarana sazy zay tokony manao zavatra sy mety ny fonctionnaire ny sous-préfet ny chef de district mandray zarana fifidanany tsy misy sazy misy ary zay reny koa hoe ity volana ampiasaina atao vola caution atao mimpapanyity mba entina éliminer ny adversaire sasany éliminer ny adversaire izy ao amin'ny fitondrana ihany no mahafaka manao satria izy zay izy reo mangalatra zay zany tsy misy atao an'izay daholo sanany constitution fa misy kisanany lalàna velona fampiasany halatra isan-karazany mandeha ny corruption kolikoly mandeha mivoaka ny velany vokatsika sy miverina aty le devise zany daholo zany tsy misy apetraka anatin'io fikonan-doham-pirenena. Mila antsona ka tsy maintsy mandray anjara avokoa ireo herivelona rehetra mandritra fikonan-dohan'ny pirenena io ho fitadiavana vahaolana manoloana ny krizy miverimberina eto amin'ny firenena no antony ka tsy tokony hisy atao ambanin'ny zavatra ho kosa ny mpanao politika Durlan. Dinotsika zany ny FFKM eo ihany koa ny ray aman-dreny ara-drazana satria rehefa miresaka antsika efa kakevitra ny fotoana zany dia misy olon-dehibe ihany misy lonaka misy tangalamena misy hazomanga reny olona reny zany dia tokony consultena zay dia iverenako kely le resaka FFKM teo tsy azo tsy niavona koa ny miconsulte an'ireo fiangonana zany zay za moa tsy tetena hoe fiangonana zandriny fa fiangonana zany zay satria Andriamanitra ray no inoatsika zany dia reny fiangonana dia ataontsika hoe ivelany rafitra ny FFKM reny zany dia tokony hampidirina ao anaty eny fanany communauté musulmane satria hitatsika fa efa tafiditsy anatin'ny jour férié zany Eid el-Fitr zany dikan'izay zany efa iray isika atao anatin'ny tinosia zay zany amin'ny ankapobeny no hialoha lalana an'izay fikonan-doham-pirenena zay dia ao no manapaka zany ny rehetsarehetra amin'ny alalany zay fankahakevitra zay hoe lalam-panorenana ohatrany ahoana no mety amintsika ahafahantsika zany miampita makany amin'izay 5e république zay satria na tiatsika na tsy tiatsika zany dia transition zao misy zao. Atomboka aloha ny fikonan-doha any amin'ny faritra ary ny solotena ny faritra indray avy eo no mitondra ny tatitra aty amin'ny fikonan-doha nasionaly hoy Paraina Auguste na efa manify aza ny tetim-polam-panjakana dia azo tanterahana tsara zany ho hiatrany izy nanamafy. Tsy misy mitandrina fokotsika moa satria le resaka vola koa manko eo somary sasahirany ihany ny fitondrany fa maro le vola lanina zareo zao koa fa faraparany koa me budget ka tsy misy atao sosotry ihany le izy
concertation régionale mba hoe atao sosotra hoe inona daholo ny zavatra hoe mba olo solo tegna visivisy zany manao any aloha miomana fa sy hoe tonga tia Antananarivo aty izy mitondra ny ohatra hoe torapon etiny fa sy zavatra mba hoe matotra voasoratry manana saraka izay le izy ilaigny any le concertation régionale région misy 23 de mifandamina any le zareo amin'ny toerana any zany ny mpitondra toerany mba manao anazy mitondra an'izay de hoe ity ny fekevitry hoe tsika any Antananarivo fa sy izay elabe sy tafavoaka eto sika raha samby avovo mitabataba mba osy voafeny zay hoe misy solo-tegna avy any amin'ny région ataosika hoe 10 na eny na 10 chaque région zay de atondy izy karazana tondrozotra na feuille de route ivoaka ao aorian'io fikaonando io ary izay efitra tapaka no ampiasaina mety ho tonga ny amin'ny fanovana ny lalam-pandrenana ny fikaonando ohatra ny fanazavana nomeny paraina Auguste. Io misy feuille de route ivoaka zay tapaka ny olo ao mety io nge mety misy mangataky fandravana ny institution rehetrarehetra ao amin'ny février ao mety misy an'izay de ahoana moa ny réaction ny auto suffisance zay hoe io satria iny zany ny feuille de route hitondra asika ny hatrany am'le visan'ny élection efa misy élection vaovao am'izay zany de zay lany eo am'izay mitondra da iny zany ny zavatra hoe ho hita eo ife asika rehetrarehetra zany fa ny constitution zany tsy maintsy hiampina reo ny constitution zany fa tsy maintsy ny zavatra tapaka ao amin'ny dialogue national iny miasa zany ao tsy maintsy misy mpisara ny élection zany ao ataosika hoe CNI transitoire tsy maintsy misy haute cour constitutionnelle na olo inona moa ohatra ny misy taloha conseil électoral spécial ohatran'izay zany. Azo heverina ny mety andravana ireo andrim-panjakana misy eto amin'ny firenena ao anatin'io fikaonando amin'ny pirenena io azahoana rafitra tsy miandany ka hananganana rafitra vaovao ireo sonina amin'ny repoblika fahadimy. Mino afa mahalala an'izany ny chef d'état ankehitriny ary ny fotoana angambany no andrasantsika fa ilana tokoa ny fandravana nireo andrim-pandrakana misy mba ahafahana zany nde ataontsika hoe manana terrain neutre asika mba ahafahantsika zany miampita makany amin'izay fifidianana ahafahantsika mametsaka an'ireo olona sy rafitra hiampitantsika makany amin'izay 5e république zay ka resaka fotoana fotsiny zany io satria efa betsaka ihany koa ireo olona zay niandrandra fa tokony ho ravaina daholo ny rafitra rehetrarehetra fa manam-potoana moa zany ny zavatra rehetra. Lomafisy ny Durlin fa azo atao tsara ny manasa ny mpiara-miasa amin'ny fitondrana teo aloha amin'ny fikaonando amin'ny pirenena io satria tsy fotoana ny valifaty politika izao tsy tokony hisy intsony anefa hoy izy ny tsy maty manota ary mila jerena manokana ireo rehetra nandika lalàna tao anatin'ny fitondrana teo aloha raha tsy ahivina ny taona 2024 no nisy fikaonando amin'ny pirenena farany teto amin'ny firenena atao ry ny fihetsiketsehana nanohitra ny fitondrana HVM io fikaonando io no nitarika tamin'ny fifidianana filohan'ny pirenena sy nananganana gouvernemanta ny arahantantana hatreto mbola tsy fantatra mazava ny daty anatanterahana ity fikaonando ity na dia efa nilaza aza ny filoham-panjakana kolonely Mikael Randrianirina fa mialohan'ny farany volana oktobra teo no tokony nanatanterahana izany. Makasika ny raharam-pirenena izay tokony hipetraka mazava tsara ny fitsinjarana azy eo amin'ireo mpanatanteraka sy ny firindrana azy sy anamorana ny famanan'ny olana misy indrindra ny fanovana tiana petraka eto amin'ny firenena hoy ny mpanaraka raharam-pirenena miainga ny famaritana ny tena fototrolana sy ny vahaolana ho amin'izany ihany koa no azona manova sy tokony atao mialoha ny risoana amin'ny fifamidinina hoy ny fanamafisana raha ny fantatra andefa solotena hanamora ny fifamidinina amin'ny samy malagasy eto Madagasikara ny vondrana afrikanina fanararoatra hitondrana sy anehoana tena zava-misy sy marina hoy ny fanazavana ny tsy fanarahana amin'izy ireo dia mety hiteraka krizy vaovao indray eto amin'ny firenena. Fanadihadiana amin'ny sariny Mathieu Prince. Tsy zavatra vaovao eran-tany no misy eto Madagasikara ankehitriny amin'ny fananana mpitantana miara-mandrindra ny fitantanandrara-pirenena. Mitarika izany filoham-panjakana iray miaraka amin'ny mpanolotsaina avy misa 4 arahin'ireo mpikambana anatin'ny gouvernemanta misy 2020. Mavesatra ny rafitra ary misy fifanindrina asa eo amin'ireo mpitantana raha nambara ny mpanaraka raharam-pirenena. Tokony hazava sy hangarara amin'ny rehetra ny tena fitsinjarana asan'izy ireo hanamorana ny firosoana amin'ny fitakiana izay napetraka teny Akianja.
zany rehefa jerevana le izy a somary mazefatra ilay structure fa miankina foana amin'le hoe ahoana ny fomba andehanana rehefa avy eo raha mazefatra loatra le izy a de mety lasa ataontsika hoe zefatra satria mazefatra de zefatra ka tsy tena mety hoe ho tonga mitanjona irina indrindrina le hoe mila manova rafitra isika mila manova ny fomba fandeha mba hahatonga ny Madagasikara ho any amin'ny fampandrosoana eo zany a somary misy fanahina kely hoe misy an'le doublon a somary mazefatra ihany koa le structure napetraka ahoana ny tena fitsanjarana asany ao inona ny tena asan'ny gouvernement a inona ny asan'ny ministre ny ministère ny refondation ny conseil manodidina ny filoham-panjakana momba ny refondation a ahoana ny tena asan'ireo au conseiller ireo a reny zavatra rehetrarehetra reny a mila azavaina tsara ary mila ho fantatra tsara hoe iza ny manao inona fa raha tsy izay a azefatra ilay structure ary tsy ho tonga amin'ny tanjona irina andehanana rehefa avy eo miroso amin'ny fanovana ny firenena ankehitriny mialoha izany anefa tokony isy fandinina lalina ny tena fototry ny olana miainga amin'ny fandinina lalina iarana amin'ireo komity teknika mialoha ny hitondrana vahaolana eo anatrehany rehetra amin'ny lalany fifampiresahana zany hoe raha hanova rafitra dia tsy maintsy hipetraka aloha ny diagnostika inona marina ny zavatra tsy mety ary ireo zavatra tsy mety ireo inona marina ny tena fototra mahatonga azy a tsy mety manao an'le diagnostika ary orinan'izay vao hoe inona ary a no vahaolana entina amiko zany a ny fanovandravitra tsy zavatra hoe maimaika akory fa tokony miainga amin'ny fandiniana lalina ao ny zavatra misy eto Madagasikara mijery an'le organigramme-ny présidence ny refondation dia mahita ihany misy conseil anankiray izay manampahaizana ny ao anatiny ao a mino fa ireo manampahaizana ireo aloha hijery an'izay diagnostika zay ary zay ny zavatra tokony ho atao a alohany tena hoe alohany a itenenana amin'ireo hery firenena rehetrarehetra ndao-tsika hifandinika hovaina ny rafitra andefa solotena anamora ny fifampidiniana amin'ny samy malagasy eto Madagasikara ny vondrona afrikanina fa nararoatra hitondrana sy anehoana ny tena zava-misy marina io hoy ny fanazavana ny tsy fifanarana amin'izy ireo dia mety hiteraka krizy vaovao indray eto amin'ny firenena azo tsapahitanana dia hoe Madagasikara mbola ao anatin'ny ataontsika hoe fianakaviam-be raisam-pirenena zavatra efa lehibe zay ny faharoan'izay a tokony ho eritreretintsika hoe sehatra anankiray a ny Union africaine ahafahantsika manazava ny zava-misy eto Madagasikara ary ahafahantsika koa manana ataontsika hoe soutien ngamba mba ahatonga any Madagasikara hivoaka ao anatin'ny krizy ary hiverina indray ao anatin'ny ataontsika hoe fanjakana manaja ny ordre constitutionnel tadio fa amin'ny ankapobeny indrindrina ao ana firenena ohatran'ny Madagasikara firenena mahantra zava-dehibe ny fifandraisantsika amin'izao tontolo zao ary raha tapaka amin'ny fifandraisantsika amin'izao tontolo zao dia tsy maintsy misy vokany eo amin'ny fiainana andavanandro ny olona ary izay zavatra izay ny tokony hoe ho jerevana akaiky ho avy eto izy anjara ny mpitondra fanjakana amin'izao fotoana izao no manazava hoe inona marina ny zavatra misy eto mba ary ezaka koa nazava aminy mba ahafahany Madagasikara mitazona ny toerany eo amin'ny fianakaviam-be iraisam-pirenena raha ny fantatra i Mohamed Idriss Farah no solotena nalefa ny vondrona afrikana eto Madagasikara ho avy anamora ny fifampidiniana atao eto amintsika ny tenan'izay mpanolotsaina ny ministera ny raharaham-bahiny sy misana ny fifandraisany iraisam-pirenena jibotianina izay notendren'ny filohan'ny voamiera ny vondrona afrikana Mahmoud Ali Youssouf hifantoka amin'ny fanamafisana ny fifampiresahana amin'ireo tompona ndraiky mpanjakana sy ireo mpiara mombinantoka mba hiverenana amin'ny voafaritra ny lalam-panorenana ny iraka ampanaovina azy eto Madagasikara raha ny vaovao tsy vita anatin'ny fotoana foy ny fanarenana ny firenena ankehitriny hoy ny mpanao politika mitaky efa tongavatsain'ny olom-pirenena rehetra izany indrindra andraikitra goavana amin'ny mpitondra fanjakana izay nametrahany vahoaka fitokisana hitarika ao amin'ny fanovana fotoana izao hiverenany Madagasikara amin'ny fampanajana ny tanotandalana sy ametrahana ny mangarara amin'ny fitantanana fanadiadiny amin'ny rindran-tsariny Mateo Princy ao anatin'ny fotoana fanarenana ny firenena isika amin'izao fotoana izao tsy vita ao anatin'ny fotoana foy izany raha ny fanazavana tokony hatakatra izany ny tsiraray saingy mila mandreny andraiky ny ihany koa ny mpitondra izay nanakina ny vahoaka ny fitokisany hitondra makany amin'ny fanovana
mila miverina amin'ny tanontandalàna i madagasikara ny fanamafisana lala tokana makany amin'ny fanovana ny fikoanandom-pirenena andraisan'ny rehetra anjara ary oka mihitsy mba ho tanontandalàna amin'izay ty madagasikara ty ary tena mpiatra ny lalàna zay ny tena hojerena dia oka ho tazomina zay tompoko hatramin'ny farany zay zany ny zavatra miseho amin'izao fotoana izao ho antsika zay mitaky ny hoe fitakiana sy ny ohatran'izany efa satria efa makaleo loatra teo aloha tsisy zavatra mandeha amin'izay loany dia tokony mba hicomprendre koa zany tsika amin'izao fotoana izao hoe mbola voa anatin'ny fanarenana izao ary nareo zay mpitondra koa manome fanantenana dia oka mba hitazona ny teny zay nomena satria amin'izao fotoana izao mbola ao anatin'ny tena fanarenana tsika ty teteza mity ty tsy mbola vitan'ininy ty ary hoe fanovana hoe fandravana an'ireo institution zay mbola hoe mamofopofona amin'ny firongondreo dia eto koa zany mba tiako ilazana anareo fa ho avy ny concertation nationale tsy ho ela ary tsy maintsy ho atao zany eo zany mba iangaviana kosa mba andray anjara ny daolobe dia mba samy mba mitondra zay etaetany eo amin'ny resaka hoe mba fanovana sy fanadiovana nyity fireneny ity asa marobe no miandry ny mpitondra fanjakana ankehitriny mila mipetraka mazava nefa ny fangararana amin'ny fitantanana indrindra ny vola ampiasaina ampiodoana ny raram-pirenena ankehitriny zavatra tsy maintsy tokony ho lazain'ny mpitondra zany aloha dia tokony mba hampahalalana hoe ohatrinona moa zany sisany volantsika ao amin'ny trésor na amin'ny finance na amin'ny banque centrale ary ohatrinona ny volany lasan'ireo mpandropa zay aloha tsara mba atao mangarahary zay zavatra zay satria raha tsy mangarahary zay zavatra zay dia nieritreretan'ny olona dia hoe manao fitakiana izy satria hoe ianao mitondra dia ianao no miantoka an'izany tsara zany zao fantatra satria hoe nisy mifandrobana ohatrinona ny vola banga tao anjara mpitondra ny tokony mba miteny an'izay ohatrinona ny vola atena itsika ho an'ireo mpamatsy vola satria mandeha tokoa ny fitakiana satria ny olona matoa anao nanova dia mila fanovana zany ny fiainan'ny olona zany efa mieritreritra ao anatin'ny teteza misy ty mbola tsy afaka ny hoe anatanteraka zay etaetan'ny tsirairay zay fa mbola ao anatin'ny fanarenana tsika efa nanamafy ny risoana amin'ny fikoanandom-pirenena ny filohampanjakana saingy tsy mbola voafaritra mazava ny fotoana hanatanteran'izany lafim-bavao hafa kosa indray fito no isan'ireo ambasador no tendren'ny fanjakana rajoelina no mbola mirihariama no ny asany mbola tsy misy raha teo ny fanapahan-kevitra fanesorana azy ireo no raisin'ny fanjakana hatramin'izao mipetraka no fanontaniana mbola nana ny fanjakana vaovao fatokisana ve ireo ambasador fito ireo na efa hita miariary aza fa ny filoha ny lefa ny mbola lehibe ny fanajajiana mikasika izay raha 2020 eo ny isan'ny masoviny madagasikara maneran-tany dia fito fotsiny ambasadeur no voatendry ny filoha teo aloha Andry Rajoelina ka enina no mbola amperinasa hatramin'izao raha nindaosy ny fahafatesana ny ambasador malagasy tao Paris tamin'ny volana aprily solotena ny firenena malagasy sady misolotena ny filohan'ny repoblika ny ambasador isan'ireny ny general Camille Vital masoviny madagasikara tsy Maurice no tendren'ny filoha teo aloha vao omaly ny omaly no naresaka fa hoe nametra-pialana tsy ao ambasador intsony ny tenany saingy no tsy piany fa tsy mariny zany vao antso aty Antananarivo ao izy ary andeha hamonjy ny asako izao arivo zao ihany ny general Camille Vital ve ilay malagasy ambony na haut placé mampiahian'ny gazety l'Express.mu nanamora ny fifandraisany Mamy Ravatomanga sy ny olon'be ao amin'ny FCC ambasador faharoa tena kaikany Mamy Ravatomanga sy Andry Rajoelina Ramatoa Yvette Sila ambasador au Paris sady solotena manoka ny filoha Rajoelina amin'ny francophonie efa ministra tamin'ny taona 2012 nandritra ny teteza mita no tendreny ho ministry ny varotra indray tamin'ny gouvernemanta ny fiara-mitantana ny taona 2012 no tendreny ho ambasador indray ny taona 2012 ary naverina ho ministry ny rarambahiny tamin'ny taona 2012 no mentoerana ho ambasador indray ny taona 2012 fony izy ministry ny rarambahiny no nanyandrena ny Mamy Ravatomanga ho consul honoraire ny Côte d'Ivoire eto Madagasikara isan'ny ambasador sakaizany mpandresy fahizay ary tsy miaraka amin'ny tsy afaka i Dr Jean-Louis Robinson candidat natotry ny antokotima saingy ny tsy mbadika niaraka tamin'ny fanjakana Rajoelina izy rehefa hitany fa tsy tavavoaka mora sady tsotra ny nanambazany Andry Rajoelina azy fa albabena sy takalony no tendreny ho ambasador any Chine ny Dr Jean-Louis Robinson ny nangina
ny masom-pivo farany indrindra no tendren'ny rajolina idiramatola Antsora-Kotomalala ambasador malagasy any Etazonia sady misana ny fifandraisana amin'ny firenena Amerikanina no misana ny fifandraisana amin'ireo mpamatsy vola mahazatra tahaka ny banky iraisam-pirenena sy ny tahirim-bola iraisam-pirenena na ny FMI. Eo no mahalasa eritreritra inona mampisalasala ny fanjakana vaovao tsy manala ireto olona akaiky ny Andry Rajoelina sy Mamy Ravatomanga ireto. Dia isanatry tokoa ve retouche no fototra ijoroana fa tsy ireo fondation. Tsaroana ny tantara tamin'ny taona 1970. Mbola notazony profesora Zafy Albert no ambasador tao Etazonia ilay ambasador no tendreny Amiral Ratsiraka. Raha nire tamin'izany dia mbola ny baiko nilay nanendry azy no narainy fa tsy ny fanjakana Zafy Albert. Nagaga fa nidy ny robiniany ireo mpamatsy vola ka mora tamin'ny amiral ny niverina teo amin'ny fitondrana ny taona 1970. Takalony nahazo ministera goavana be ilay ambasador rehefa tafaverina ny Floratsiraka. Pejy ny fampianarana kosa indray ny toandroany disadisa teo anivon'ny ministera ny fanabeazam-pirenena ary tonga teny antoerana avokoa ireo mpampianatra mpandrarà ny sekoly syndicat CRENFP ENS ANS ary ireo mpianatra izay nitaky ny iverena ny fampianarana tonga teny antoerana ny colonel Gervais Andriamiarsoa mpanolotsaina avy ny fiadidina ny fanavaozana ny Republika ny Madagasikara ny fampiresaka ny tetiavana izay fomba manana disadisa nisy teo amin'ireo mpampianatra sy ny ministra izay avao no tendreny atao ireny fifampiresana dia nisy ny marimaritra iraisana erisona amin'ny famana ny olona ny mpampianatra sy amerenana ny fampianarana faranjaingana tena antoerana nanangona ny vaovao Narcisse Karazafy sy mbola avatsara. Isan'ireo anarana efatra nantenain'ireo syndicat ny mpampianatra maromaro teny amin'ny lapam-panjakana Iavoloha ary notsongaina tamin'izany ny ministra ny fanabeazam-pirenena Dr Antiniaina Elise Karena hoy ny fanazavan'ny colonel Gervais Andriamiarsoa androany nandritra ny fifampiresahana teo aminy sy ny solotenan'ireo syndicat ny mpampianatra sy mpandrarà ny sekolim-panjakana tsy marina hoy ireo syndicat ny filazana fa ny ministra teo aloha no ambadiky ny tsy faneken'izy ireo ny ministra vaovao nahasorena azy ireo kosa nefa ny fihetsiky ny ministra natolotra satria rehefa nahazo toerana ity farany dia ireo syndicat indray no natao ankilabao ary ireo tanakavana ministra teo aloha no ndraisina naharitra tsasakadiny mahery ny fifampiresahana tamin'ireo solotenan'ny mpampianatra sy ny solotena ny fiadidina ny fanavaozana ny Republika. Io zavatra io zany nanehonay aveto amin'ny VMM nisoloko tena hoe momba antsika ny madama satria manana ny antony ny fitondram-panjakana tsy anendrena nametrahana azy tsony ny olana zao fa le façon hitraiteny sy le fomba nametrahany ny VMM any ivelany ary ny olana dia hoe ny Marie Michel anakirotana fanjakana tsy président tsy zany zay niantso hatramin'ny 25 Marie Michel sy ny firongony miala Andry Rajoelina ny vidéo rehetrarehetra maneho an'izany hatramin'ny androany zay efa nigadrainy zany Marie Michel zany zay tena anay zao tamin'ny 3 février 2025 valo andro be zao taminaty violon tsy ho izahay no anakirotana ny fanjakana ny raha tsika nanangana samy maty teny amin'ny lacrymogène sarotiny amin'ny ministère ny fanabeazam-pirenena no mahatonga anay mitaky hoe aza atao any ivelana zay président fa tsy noho izy fisakle resaka razoko tsara zany a nanaiky zany nareo nametrana le ministre aloha latseo tiany le olana étape manaraka zany zao a ahoana ny ametrana staff zay zany ilainareo asa aloha misaka zao aloha izy manko misy ambara tonga ny apetraka ny fitakinareo a raha azy diso a dia hoe ho tombo soany mpampianatra rehetrarehetra hatrany amin'ny tena hatrany amin'ny zapy hatrany amin'ny EPP CG rehetrarehetra zay le izy ho famahana ireo olona ny mpampianatra dia efa nisy ny fanapahan-kevitra noraisina ho hiatrany ny fanazavana nomeny colonel Gervais Andriamiarsoa ka nampidirina ao anatin'ny volavolany teti-bolam-panjakana 2024 ny fampiakarana ny indemnité de logement ny indemnité de cré sy ny maro hafa tsy afaka notanterahana eo anefa io fanapahan-kevitra io satria miandry ny fankatoavany andrim-panjakana roa ny teti-bolam-panjakana isika zany mijery raha sy teny fosiny ampabe maso ndrasako an'izany mora sy nipetraka ny ministra efa nandika LFI zahay ny tao mbola ny finance taloha dia miaraka amin'ny prime ministre dia miaraka amin'ny zay tao andapa teny amin'ny présidence tao amin'ny LFI dia efa nizerevana io zavatra io ny budget 2025 efa lasa iny tsy azo tao ninona tsony iny fa nametraka zay ina no azo atao manomboka amin'ny 2026 ary
lalàna nyresana eto a ny lalàna tompo koa dia tsy manakera sy mandalo amin'ny assemblée nationale ho an'ny finance ny présidence dia efa nifanaraka io hoe ina anao zao atao amin'le 14 milliards zay ny tena fototra voalohany teo efa nijerevana iny azo ampiakarina 200 000 ariary fa sy amin'ny 2025 satria efa tapaka ny 2025 fa 2026 be manomboka zany fandoavan'ny etra amin'ny 2026 a dia azo ampiakarina zay zavatra zay ohatran'izany le indemnité décret zany azy taloha ono a dasikeza fa dia taloha ny 12 000 dia niakatra 50 000 dia projet natao any nampiakarina 150 000 efa natao coupe-soroka zany a ny indemnité de logement ho an'ny mpiasa-mpanjakana rehetra iny fahasoanareo mpampianatra fotsiny dia indemnité décret anareo mpampianatra fotsiny iny a efa natao le projet oa zay miandry ny fanapahan'ny député sisa tsy zay ny tsy mesy aharaha asika zay zavatra zay tsy mbola nisy didim-panjakana nanendry ny mpiara-miasa amin'ny ministra ny fanabeazan'ny pirenena vaovao ary mbola atao fanadiadiana avokoa ireo anarana aroso tendrena ho staff eo anivon'ity ministera ity raha ny fanazavana trano zay ny etape ho arana am'izao mandainareo raha mahita hoe nisy décret ministériel efa mivoaka na arrêté manendrola hiara-iasa aminy izay zao dia niteny taminy hoe zay proposition avy any analysevana aloha mbola mandalo enquête aloha zay vao mipetraka ka inona sady ary mahatonga asika mitabataba efa nisy nomeny ve par décret na par hoe arrêté efa misy ve zavatra zay sa mbola tsy misy izaha na sy tonga taty ary a dia mifandray amin'ny foana isanandro na atoandro na alina amana problème hoe zéro redoublement i zéro redoublement tompo sy midika hoe manala fotsiny le vita fa mizery le olona le ho apetraka zahay fasoary le resaka eto zany aloha misy resaka tsy ao anatin'ny resana mantsy zay mo colonel recrutement aloha zany ao anatin'ilay fitakina mahatonga an'izao tonga dia valiko anao a 9 000 pour l'année 2026 9 000 recrutement zay aloha zany zakany vola one men zay sarotra be hoe mandamina daskely a raha recrutement 2025 a volana ina asika zao ay dia nakaiza daholo ny budget ny volana 2025 mbola ao ve mbola vo mizery an'izay zavatra zay izy zao zavatra recrutement 2025 ve dia mbola takinareo anay am'izao sy maintsy revanay aloha ny session zay vo afaka mamaly zay ny 2026 a no ifanaovasika voady eto atao ary ny fifampiresana tamin'ny solotenan'ireo mpampianatra dia niroso tamin'ny fanaovana tatitra tamin'ireo mpampianatra tonga maro tety amin'ny ministera ireo syndicat tapaka fahisy ny fionana eo amin'ny mpanolotsaina avo ny fiadidina ny fanavaozana ny repoblika ny ministera ny fanabeazan'ny pirenena ary ireo solotena enina avy amin'ny mpampianatra andrafitra fifanarahana izy ireo ahafahana mamaly ny fitakiana ireo mpanabe fa indrindra ahafahana mamerina ny zaza malagasy an-tsekoly fampiresana tamin'ny filoam-panjakana sy ny mpampianatra tsy misoratena ho solotena manerana ny Madagasikara satria nevitra terabary mety misy tsy tovizana saingy ny ombonantsika androany tompotsoa iombonan'ny mpanabe sy ny fanabeazana eto Madagasikara tsy maintsy ampanginina ny ampondra indray satria tsy azo zany misy elanelana tsy maintsy jerena afahana miroso makany amin'ny tsara nangataka ny fitondram-panjakana ary hoe isy solotena anakenina iresaka amin'izy ireo miaraka amin'ny madama noho ny olana zay ny exposé natao zay nanaraka Facebook nahitany direct natao tao anatin'io birao zay niresahana teo dia ireo solotena enina ireo fantatray foana ny olona teto ny représenté ny faritra sy ny entité isan-karazany hotonoho ny zokamba reo rehefa aveo akao amin'ny birao miaraka amin'ny président rehefa vita ny resaka ao dia miveriny eto zay mitatitra ny zavatra final ny finalisé ao anaty resaka io 150 000 ariary ny proposition indemnité de décret indemnité de logement 200 000 ariary ary ihany koa ireo zavatra ireo zany en exercice 2026 izy ireo ny recrutement 9 000 poste no ao fa ny 2025 ihany koa araka nambaran'ny président dia hoe mandalo ny audit amin'izao fotoana izao tsy ry zareo no nampiasan'io fa ny vokatry ny audit no amantarantsika hoe firy no tavela ao ho azo tena amin'ny alalan'io raha toka mivaly ny audit nitondra ny etaetapony ihany koa ny solotena n'ireo mpianatra izay mitaky ny iverenany fampianarana sy mitaky ny ienona ny marary n'ireo mpampianatra zareo mpampianatra fanjakana
dia lasa mitady asa hafa ry zareo mba hamelomany vady aman-janany satria le atao amin'ny fampianarana efa tsisy fotony dia lasa miaritra ry zareo hoe mandritra ny herintaona ohatra tsy mandray karamo ny hofatrandro zareo efatra arivo sy iray alina nefa ny teny nisy filazana hoe ny hofatrano farany ambany 7 alina nefa za 7 alina zany ary mbola trano azy kely mbola tsy mahavita andro zareo ary zany volan-jaza kely dia kely ny karama kely nefa eritreretiny ala amin'izany hoe anampy volana hofatrano aloha zaza raha marary tsy maintsy tsabony zaza raha nona tsy maintsy mihinan-kanina zaza raha mangatsiaka tsy maintsy mikanjo ho anafitra araka izany ny protocole d'accord izay hosony avy ny telotota ao arin'izay dia iverina hianatra ny mpianatra hovaliana farany izay aingana ny fangatahana tsy misy fikitiana ny tedi-bola mpanjakana tapitra ny romby fitopolory nomeny Opami ambany tanàna miray nametrany be ny tanàna na Antananarivo fialana eo amin'ny toerany tonga teny Analakely namafy ny antso nataon'izy ireo androany tonga teny an-toerana miaraka tamin'izy ireo ihany koa ny mpitondra taxi sy ny taxi moto miaraka amin'ny olom-pirenena hafa mitaka nametrana PDS hitantanany tanàna izy ireo ka nanolotra ny anarany mpanolotsain'ny tanàna Clémence Rarinirina eo amin'izany toerana izany fanajajina tsy nisokatra ho an'ireo mpanao fitakina ny komina Antananarivo renivohitra rehefa nikasa iona tamin'ny ben'ny tanànany avy amin'ny Opami androany tapitra ny fepotona nomeny izy ireo ametrahany mpitantana lany tamin'ny alabato fametram-pialana tsy nahazo rariny izy ireo no tsy navelana lalaka ihany koa hitady fifampiresahana manana fitakinareo ianareo ataovy fitakinareo filaminana fa ny antom-pisina eto dia hitany filaminana zay manakotana dia zao ary fitakinay ny fitakina eto satria mino zay fa tsy piasa ben'ny tanàna nareo fa piasa bahoaka ben'ny tanàna ray vahoaka reto na inona fiteninareo azy hoe maro na vitsy vahoaka reto dia eo amin'ny ben'ny tanàna angataka ny fametram-pialana zonay ve manambarado ny lapan'ny tanàna iresaka ny ben'ny tanàna satria zonay ary maly tany zany averiko indray piasam-bahoaka ianareo manoloananay reto na mialana eo ben'ny tanàna piasam-bahoaka nareo setram-bahoaka ao lapan'ny tanàna vahoaka koty ary tompona ndraiky tsy ato karamay vahoaka mila miona ben'ny tanàna ny vahoaka eto za eto reto ametrahany ny fialana ka afaka mandray anay fe ben'ny tanàna satria le vavady vahoaka ny dinareo misy fanavakavahana veto misy vahoaka afaka mananjara amin'ny ben'ny tanàna dia misy vahoaka tsy afaka mananjara amin'ny ben'ny tanàna raikitra ny fifandonana teo amin'ireo mpanao fitakina sy ny avy amin'ny komina nandritra ity hetsika ity nisy ny fifanosena teo amin'ireo polisy munisipaly sy ireo mpiambina ny lapan'ny tanàna ka naratra ny mpitarika ny Opami sy mba nandritra izany ihany koa ny solosaina iray avy amin'ny Opami nanamafy Arson Zagasy fa tsy manana zo ikastanan'ireo mpitandro ny filaminana fa malalaka ny fianovon-kevitra ty velan'ny lapa nampiasany herilala sy chef de corps naniraka ny reto mafisatroka reto namonany zao mpitariky zao tsy ekena ny herisetra atao amin'ny mpitolona ohatran'izao fitakinam-pilaminany nataonay teto dikany ametraka fitoriny zay ho amin'ny ben'ny tanàna ametraka fitoriny zay ho an'ny chef de corps ametraka fitorina zay ho an'lay ny kastanana satria tompona ndraikitra mifanirahana ny ben'ny tanàna ary tompona ndraikitra amin'ny fanirahana miaramilany koa ny chef de corps ary tompona ndraikitra ihany koa ny nanatanteraka amin'ny fandratrana nisy koa ireo ny karamaina teto nanakorotana n'izao tolona mpilaminana izao ambaranay zay zava-zay ary mbola mafisina eto fa eto aloha rehefa tsy ho raisina zay amin'ny mahamponina anay sy mahavoaka ny tanàna Antananarivo anay dia tsy mivoaka akory zareo hoidinay ao anatiny izy rehefa tsy ampiditra anay ao anatiny tsy hoe kenay zao fa mitehana hatramin'ny fananany Opami potika nitsakitsahana teo ty olo ty vonoana teo misy vavolombelona zany misy video any inoko angama fa tsy hoe kenany fampiasana herisetra
efa zany ny adivantsika teto mbola veriny ary lala ihany zany zavatra zany dia takinay tsy misy atakanjo satria efa mamono vahoaka ianao mampiasa hery ianao fa tsy am'le miangolangola enenenenene raha zay tsony eo mbola maro ny voadakadaka be deabe teo tsy zany angambany atao hoe fitandromana filaminana mazava ny fitakiana efatrany ambolohana ho ny mpitondra taksi izay tonga tetỳ antoerana nanao fitakiana androany mialy rajoelina sy mifironginy izay hita fa tsy mahomby hoy ny fanamafisana mila olona marina sy mandray andraikitra ary mahafantatra ny tena ady vilany ny komina Antananarivo ny fitantanana hoy ny fanamafisana izy ireo zay manana sosokevitra hoe aloha solo PDS alizy fa ny olona moa zany dia aloha fotsiny nangatanay kosa aloha le PDS hoe olona mba tena nitolona ary olona vavao olona madio mahalala ny aty vilan'ny komina dia ka mahafantatra ny vahoaka izy any tokony mety ho itsy amin'izay fa tsy le olona tsy nitolona fa nangatahanay satria zay na hoe aloha ma le olona nitolona ary olona madio ary masamy teny sy masamanitsy any zavatra tsy mety fa i zavatra ao amin'ny komina io dia be dia be ny zavatra tena magoa anatiny io zay mampatonga an'ireo sasanyireo mbola miaro ny toerana io ka zay zany dia mbola manandraha farany hoe mila miala be ny tanàna Antananarivo aloha satria zay ny matomety vahoaka teto hoe miala any rajoelina sy ny firongony dia ao anatin'izany izy satria anisany tsy lany ara-dalàna izy mametraka ny lalàna fa solo PDS ny mpitantana rehefa miala ny be ny tanàna mitaka izy ireo mba ho mpanolotsainy ny tanàna Clémence Rarnerina no andray izany toerana izany ny tenany izay mahafeno ireo fepetra taky ny zavamisy ankehitriny ka afaka hitantana ny tanàna na Antananarivo raha miala ny be ny tanàna dia aloka mba olona tena nitolona na nahafahany izao fitondrana teo aloha tsy nety izao dia mangataka zay zany mba hoe ny zay olona tena nitolona nitondrao dia mahita zay fa madame Clémence mety ho atao PDS satria izy ny efa tena malala ny aty vilan'ity community tsy vao hoe 10 taona 10 taona madame Clémence teo fa efa hatramin'ny fitondrana Monsieur Edgar izy ny efa teo dikan'izany fatany tsara ty aty vilan'ny commune sy ny gabraraka ao amin'ny commune manatena zay fa anadio tanteraka ny commune io zany madame Clémence mangataka zay izy no PDA mila miovy Madagasikara ary zay ny tolomandreo zanakitsika ireo tetakanja hoe tena hovaina ny tanàna mila miovy Madagasikara ary mila fa Madagasikara ho fitaratry Afrika hoatsoatsy dia mibe ny tanàna ny tolona no tohananay ny PDA sa Clémence Rarnerina tena hoe tohananay satria ny tolona raha tsy nisy an'izy telo nanadamy fony vita eto amin'ny firenena tena nijanona tamin'izao Madagasikara reny mitovy azy reny izy za reny namitaka ary tena mpandainga ka rehefa miala ny rain'ilay i président Rajoelina dia miala koa ny firongony dia aloha iova le rafitra tanteraka hoe miala izy aloha zany io avaovao daholo ny tariky Rajoelina mpandainga mpamitaka naritra ora maro ny fitakiana tetỳ antoerana samy niziriziry tamin'ny eviny ireo tonta andan'ireo polisy munisipaly manakatom-baravarana tsy ahafahan'ireo manao fitakiana miditra ankilany ireo mpitaky na nidy azy ireo tsy afaka ivoaka tazana tetỳ antoerana ihany koa ireo manohitra ny fihetsiketsehana izay tsy manaikina ny sorana ny be ny tanàna amin'ny toerany mijany eo amin'izay isy vaovao izay isy may tsy nisy noraisina intsony taratasy rehetra atao amin'ny bureau ny commune ambalavao Atsimondrano alina io maraina io vao nahafantatra izany ireo mpona sy ny mpiasa atao an-toerana metra-pialana taorian'ny etsy-bahoaka moa ny be ny tanàna atao an-toerana mitakina mitrana PDS ireo mpona sy ny anokafana fanadiadiana momba ny famaizana ny bureau ny commune izay mistery ho azy ireo fanadiadiana natao ny taiziny aterana ny anireo mponina tao ambalavao io maraina io raha nahita fa mainy bureau-ny commune tsy navela hiditra tao an-toerana izy ireo misy tery goavany itsiraraha ity hoy izy ireo izay ny fanindran-dalana tamin'ny fametra-pelana be ny tanàna fametra-pelana izy ombaly nefa dia alina indray tsy haika ny tamin'ny firy dorana indray bureau dia may ambony dossier ny commune araka ny henonay dia tsy navela jery tao fa may hony ny dossier maromaro ao amin'ny commune ao io maire io dia sady mpanojina tany-bahoaka ny mpanojy ny tsinona vahoaka ny tsy miraharaha mihitsy ny filamina vahoaka eto aminay ary na dia ny tompontsoam-bahoaka ary tsisy fantatray na ny kely ary misy risy torina maromaro eto fasika vato orinasa anakorongeja be dia ny sinoa sy ny karana nefa dia tsisy fantatray zany anankiray azy conseil no miteny fa tsy mahalala an'izany ako hatramin'izao tsika miteny zao noho izany
rariny ny alany ka rehefa nametra fialany izy a de madio fialany angamba tsy fantatro fa mbola ho avy moa ny toyiny fa natanym-boaka ninina tapitra anaova ndray zalahy io a afera daholy ia araka ny henonay de vita ny fametram-pialany a de nitsoky izy tsy ovy tamin'ny andro raha tsy vahiny angamba raha diso fa hatramin'izao a de zay tsy mahalala an'izany satria io ny tranony a baribary be io mihidy daholo ny trano zao a tsy fantatray a na ozy na tseo efa maizina ny andro vao niala tao ireo mponina omaly rehefa nanao fitakiana ny fialany ben'ny tanàna gaga ny rehetra ny maraina nahita ny braony communina may tsy nisy fananana simba nefa hatramin'ny nanomboan'ny mponina ny hetsika nanomboka n'izy malasa teo saiko hoe 8h49 minutes zay niala teto fantatsy gendarme teto zany omaly niaraka tamin'ny gendarme avy any Antananarivo tany fa nampalahelo anay fotsiny hoe soketainy aty aminay le mpitokona teto nandoran'io commune io de zay nefa tsy manaiky an'izay felany takinay teto omaly tsisy tobila nandeha teto omaly a satria niteny ary le gendarme mba mialana reo mangataka de ho zay mpitolona teto omaly zay tsy hiala eto satria tsy hita mpitondra fanjakana zay tompoko a revo tsy manao an'izao action zao de nataonay aloha le izy tompoko omaly nanao action teto zay maly tsy nisy tobila navelanay ka rehefa nanaiky nametsa-pialana izy a de zay zay a niala moramora zay de andehana am'izay ozy le gendarme no de nody zay a tam'izay amy valo sy 7 minitra zay de naeno zay maraina hoe soketainy monsieur le maire nareo ozy izy le mpitolona teo nandorany io combine io zay tompoko a zavatsy nampalahelo ana mety mampalahelo anamako reo koa mitaky ny ametrahana PDS ao amin'ny mponina ao an-toerana ary miantso ny anaovana fanadihadiana momba ny antony na may ny commune mba hanolo ametraka ny PDS eto amin'ny commune Ambalavao a manomboka izao raha azo atao satria izay zany anotakiany reto vahoaka ireto ary ihany koa mba hamerina ny zoan'ny olona rehetra na tany io na ny zoako io a izay mbola nanako volany commune hatramin'izao nalefa ny ministeran'ny atitany ato amin'ny commune Ambalavao dia manarak'izay ihany koa mangataka atsika vahoaka mba ahitandro mandrakariva amin'ny filaminana mbola misy ny ankety mbola misy ny costa noho izany mangataka fitondram-panjakana ihany koa izahay mba hanao ny fanadihadiana arak'izay azo atao mba hamantarana sy azahoana ny olona izay nandoro ny braon commune Ambalavao taorinina ny fametram-pialanany may ny commune ny atony zany aminay na dia aty ambanivohitra zay de mahalala satria misy dossier maloto maro be tao de zay nantorana ny commune mba hampiravina nyty tantara ty ka miangavy anareo tompona andraikitra maefa rehetrarehetra ara-panjakana izay mba handray sy ho tonga anaraka ny akaiky any ty raha eto amin'ny commune ity manaraka izany koa de ny tena mampalahelo anay eto amin'ny commune de nanaovana tsy azo lena nireo vahoaka ny commune Ambalavao tao anatin'ny fotoany 10 tao anatin'ny 20 taona nitondrany de tsy nisy na de iray ara foto-drafitrasa teny amin'izany fokotany zany enina de atao hoe braoan'ny seho fokotany ara de tsy nisy zany fa zay miteny ka manambara ny heviny dia roana ao anatin'ny commune de maro moa izy ireo fa tsy eto daholo satria ny fotoana tsy ny fametra akoatr'io nisy naratra nandritra ny hetsika izay natao omaly efa misy olona voakaramy satria ny karamaina dolo reny olona reny efa niandry tambadimbadika de za moa zany ny anisany mpitaritarika ny ralahy reo mantsy de efa siblendrareo zany hoe raha vao mody eo iny de ho petany de ny tomobiliko ato ambadika ato zao nidorandrareo fa fa voavy de voatoraka amin'ny fitaratra de saika andoro an'ity tranonay ity ry zareo ny olona tonga teo tam'izany de mianabaviny lehibe ny tanàna nametra pelany iny sy ny zanany lahy miaraka amin'ny olona vitsivitsy de ny olona namono andray tetsa ambonimbony tetsa rehefa nandehan'ody zay rehefa rava ny hetsika de ny andry ny afinafina teo misy de vao nandalo de tonga de nikapoka kitay de naratsa dolo moa tramitokotry moa zany za tsy afaka mandeha zao fa tena marary be dolo ny tongotra ato ka le olona namily anandray de président conseil communal ao izy milaza hoe dokotera nefa mamono olona zay zany ny zava-nisy maly teto midingana aloha io tsy maintsy hoe misy tohiny io tsy maintsy misy tohiny io satria tsy mety le mifanjanjatra sy mifanananana ty de tsy maintsy ametraka fitoriana zany nanamafy trango iny lefitry ny ben'ny tanàna tsy mbola voafaritra mazavatra eto ny antony hitarika ny fahamaizana tao an-toerana dia tamin'ny 5 sasany aho no niala teto Ambalavao andinity tsy mbola misy ninina tamin'izany tsisy ninina tsisy eritreritra hoe andoro commune fa ny fitokonana no mbola manao izy misakana
fiara mandeha mampivoavely hoe tsisy fa ny maraina rehefa tonga de lasa io tena de gaga nahitany hoe tsy azo idinany aloha to amin'ny brose izy ny gendarmerie na tsy vitany costa fa mbola milomay eo ka de mbola mana costa hoe miandra ny monsieur le délégué de rehefa tonga ny monsieur délégué de mbola niditra tato ny isy ny gendarmerie mijery ny zavatra nisy nakasany manodidina costa rehetra taorinan'izay zay zay vao nampidiriny miditra hoe de jerery ny zavatra misy de mitatsy amin'nisy moa zany ny kay de nitrota taratasy rehetra tao de amay daholy hatramin'ny kase fa mpiasa kase mpanjakana zay midy anatina tiroara de may moa zany latabatra de samy tsisy azo raisiny daholo. Raha tsy ahivina nametra-pialana omaly ny ben-tanàna tao an-toerana efa tsy tao an-toerana intsony izy moa androany. Vaovao-ny trangam-piaramonina kosa indray miantso fonjy ny fianakavian'ireo namonyainy sy naratra vokatry ny fitifiran'olona teny Andranoro Ambohibao ny 20 septambra lasa teo. Miady mafy amin'ny aretina ny amin'ny hopitaly mila fitsaboana maika indray amin'ireo voatifitra ny sasany kosa manao ny fitsaboana anetrano izay mila vonjy toy ny fandidiana sy fandraisana tanana manokana raha ny fitarainana samihafa mitaky ny anokafana sy anaovana fanadihadiana lalina momba ity raha ity izy ireo izay mba tsy avery anjavony ny fahafatesan'ireo aviny fanadihadiana. Anisan'ireo voatifitra teo amin'ny kibony teny Ambohibao ny takariva ny 20 septambra lasa teo inekena tovolahy 17 taona. Iray volana maherina na rano fitsaboana teny amin'ny hopitaly miady mafy amin'ny aretina ny tenany vokatry ny tifitra nahazo azy ankehitriny. Tapidalaka le ny fianakaviany ka manao antso avy amin'ny mpitondra fanjakana sy ny malala-tanana afaka nampy azy ireo. Arô tsika am'teny zao de mbola urgent ao amin'ny hopitaly. Tena urgent ilaiko tena ilaiko fanampiana ny tena angatahako mafy de mafy ara mba evakena le zanalatsy miady amanaina. Amitsika am'teny zao tena marary mafy izy io de mba mangataka fanampiana am'izay mba malala-tanana mba mahaoka anazy any apela fa tena mijaly le zanako lahevo io fita amin'ny 20 taona izy. Tsika am'teny zao tena mila famonjena mafy tena zao. Zay ngamba ny azoko ataondreo afeno loatra le foko laloha iadina kely. Ankoatra azy, raim-pianakaviany iray ihany koa no tokony fa andalo fandidiana vokatry ny tifitra teo amin'ny tongony kanefa nalefanody. Lantanteraka ny opelatana ny fianakaviany ankehitriny ary miantso amin'izay afaka manampy azy ireo. Io voatifitra eo amin'ny tongony io le tokony hiditra bloky de nefa ny andro fandriana tao fotsiny zany de tsy maintsy hoe nody aloha satria ny enti-manana tsisy tsony mihitsy na de hoe namidy sakafo sy ny frais ivezivezena raha tsy misy. De nody aloha de hoe miandry an'le bloky misokatra zany nefa mbola tsy fantatra ihany koa hoe ahoana na rovina lizy de zay ny angatahana aminareo mpitondra fanjakana aloha zany mba hoe ahoana ny tokony hanaovana azy hoe mba tokony mba hoe tonga de mba hovinjena lefa atao ve le visa ahoana ny tokony atao fa tena mampalahelo sa evakena ho alefandro ny fahasalamany aloha eo amin'le izy tokony hodidina mihitsy ny tokony iana satria mipetraka fotsiny vizaka daholo ny anina rehetrarehetra mipetraka tsy afaka hoe mijoro ireo zany de manodro zao de mitsotra daholo ireo tongony ankory ireo. Manao ny fitsaboana anetrano avokoa ny akamaroany ireo naratra raha ny fanazavana. Anisan'ireo iray mpianakaviana voan'ny baly eo amin'ny lohany, ny iray voteo amin'ny tanany ary ny iray nahazo ny kibony. Mbola tsy tena vita ny fitsaboana fa tsy maintsy nody de aty an-trano manohy fitsaboana de tena mampalahelo ary noho izany ny joronay zay nangatahan'izy ireo mba hoe hitady lalana zay tokony hanampiana ary etsona anaovana antsoavo antsika malala-tanana indrindra tsika fanjakana mba hijery an'izy ireo satria efa nalefany ny lisitra an'izy ireo zay misy ny maratra, misy ny aty an-trano, misy ny any amin'ny hopitaly de eo ihany koa ny ao an'ireo maty satria araka ny teniko teo hoe misy ny namela kamboty manano tena zay tsy nanatsiny kanefa de tratran'izay fahafatesana noho ny sopatry ny sasany zay ka de angatahana fanampiana ho an'ireo vady aman-janaka zay tena mbola misy tena kely anaka kely kanefa atao hoana fa de zay ny zava-misy ary angatahana fanampiana aminareo satria misy ny tsy anasa tsy fidiny noho zany ireny zavatra nitrangy ireny eta mavesatra ho an'ny fianakaviana sy ny ankohonana. Tsy olon-dratsy na mpanafika fa olona monjy fidina hividy sakafo
naniditsena ary avy namonjy lasa avokoa ireo lasibatra ireo tamin'iny aliny 5 septambra iny kanefa notifirina mpitandro filaminana teny amin'ny manodidina ny trano fonena ny ray aman-dren'ny filoha teo aloha Andrajoelina mitaky ny anofana sy anaovana fanadihadiana lalina momba ity raha ity izy ireo dia tsy mbola nisy ny dingana nataon'ireo fianakaviana ireo ny hoe fitoriana tsy fantatra na ilay olona toriana tsy hita hoe iza no toriana fa eto zany zay dia mangataka anareo fanjakana mahefa indrindra ianao ministra ny fitsarana angatahana anokatra fanadihadiana makasika an'ireny zavatra ireny satria lasa matimaty foana ohatran'ny zany valala samboromboka le olona teto aminay ao maradratra fotsiny fahatany dia miteraka fahasairana lehibe ka angatahana ny fanaovana fanadihadiana lalina mba ahitana ny zavatra nitranga marina sy nanao an'ireny zavatra ireny satria olona tsy manatsiny daholo ireo ary tsy anisan'ny hoe nandeha nandroba teny tsy nandroba fa dia olona taty tanàna nanao ny asany andavanandro dia tratra an'ireny zavatra ireny ka dia mampalahelo izy fa dia angatahana antsika tompona andraikitra mahefa ara-panjakana rehetra mba hanokatra fanadihadiana fa tsy hijery fotsiny izao dia raha ny fantatra telo ny namony aingy ary en'ireo naratra tamin'ny tranga ity ka telo amin'ireo no tena voamafy ankehitriny raha mbola manaraka fitsaboana ny-tokantrano ny sasany ankoatra ireo naratra mila vahaolana sy fijerena manokana ihany koa ny fianakaviana ireo namony ainy rehetra hoy ny fanazavana eo amin'izay vaovao ny trangam-piarahamonina izay ihany tafakatra 770 ireo razana hita izay voamarina fa lehilahy 7 sy vehivavy 7 tao amin'ny fahan-dranomasina Katsepy nanomboka omaly etsy ankilany efa hita teny an-toerana eny amben'ny tanàna ny Katsepy sy ny lefitriny teny ihany koa ny médecin inspecteur ny distrika ny Mitsinjo any avy eo anivony zandarmeriam-pirenena ny Sefokotany Antrema ary ireo Sojabe miaraka amin'ny vahoaka nandray andraikitra malaky momba ity raha ity fanadihadiana ataony Saranjaratina Taisnia 7 lahy 7 vavy eo razana hita tao Mahajanga tany amin'ny fahan-dranomasin'ny Katsepy ary efa mandray ny andraikitra tandrify ireo tompon'andraikitra izay natomboka tamin'ny fandevenana araka ny fanazavana nahitana pasiport telo niaraka tamin'ireo faty izay manaporofo ny materan-tany somaliana azy ireo etsy ankilany efa misy vaovao azy momba ny toejavanseo saingy hatreto aloha dia mbola tsy afaka mamoaka izany izy ireo noho ny antony maro samihafa ka miandry ny fotoana mampety azy. Efa voalaza moa zany ny dingana efa natao fa maromaro zany fa ny vokatra an'izay dia manodidina ny 770 zany ny razana izay fefika aty an-tanety aty amin'ny faritra Boy izay hita hatreto ary efa misy ny fandraisana andraikitra mifanaraka amin'izay ny fikarakarana ny fandevenana an'ireo razana ireo izay nirahana amin'ireo tompon'andraikitra mahefa eto an-tanàna Mahajanga ka efa misy ny nahafantarana sasany mahakasika ny passeport izay hita teo misy passeport telo zany izay efa voamarina fa somaliana ireo passeport telo ireo ary miditra ara-dalàna tamin'ny sisitany Madagasikara moa maromarina kokoa tao Antananarivo no nidiran'ireo vahiny ireo ka amin'ireo razana izay efa tafiditra aty zany hita zany hatreto dia manodidina ny 770 7 lahy ary 7 vavy izay aloha no isa farany hita amin'izao fotoana izao fa ny ankoatran'izay mbola tsy azonay avoketo ny manambara ny fanadihadiana rehetra fa efa misy ny renseignement moa zany fa nefa tsy maintsy miandry ny tompon'andraikitra zany amoaka an'izay tsiambaratelo izay amin'ny fotoana izay farany malaky izay mampety azy. Simba ireo faty ary efa mihoatra ny 720 izany araka ny fanamafisana nataony Dr Randrianjafy Enceinte Pascal ny avy eo anivony BMH. Raha ny etan'ireo faty hitareo moa zany dia hita fa tena ataoko hoe efa andalana fahasimbana tanteraka raha ny fijery azy dia efa mihoatra ny 27 ora raha tsy teny zay 27 ora no mety nahafatesany ireo razana zay hita taty Mahajanga aloha zany no resahana fa efa misy solotena ny ministera ny fahasalamana ihany koa zany any Antrema nanomboka omaly ka hatramin'izao ary mitovitovy zany fahasimbahana zany raha ny razana no
hojerena zany. Araka ny fanazavana koa dia tsy manao gilet de sauvetage izy telo ireto ka izay no mahasamihafa azy ireo tamin'ireo razana sasany hita. Par rapport amin'ny razana hita dia voatsikarotra zany fa tsisy misy zany na dia iray aza ny porté gilet de sauvetage regny faty hitantsika nanomboka omaly ka hatramin'ny androany. Izay angamba no tsindrinay ato amin'ny APMF. Raha ohatra ka nisy ny gilet de sauvetage dia ny flotte foana regny. Fanitrangana lozam-pifamoivoizana ihany koa teny ambany atsimo Tanjombato androany. Fiara taxi brosy iray tapakisatra no nifatratra tany amin'ny moto miisa roa sy taxi be iray. Nanangona ny vaovao Narcisse Karazafy Tahiriny. Olona enina naratra vokatry ny lozam-pifamoivoizana nitranga tetỳ ambany atsimo Tanjombato androany. Fiara mpitatitr'olona mampitohy an'Andramasina sy Antananarivo no tapaka hisatra ary niteraka ny loza. Mitondra fanazavana ireo nanatry maso. Nandeha tao aloha zany 172 dia avy any le tobila mangamangeza be ty nandeha mafy zany raha tena kafibeany safe zany aty efa niala nakasisiny le 172 dia nitomy le avy aty droite le 172 za efa akaikina toa dia dona dia zay mahatonga anazy ripaka ty dia tiako nanaraka za efa mitsoka miala amin'le tobila dia teo ambany teo anyjanony zay da vatsa fa nisy moto raha teo tsy fantako hoe nisy olona na tsisy olona ao ambany eo fa tsy fantako hoe nisy olona na tsia dia fa zay ny zavatra misy teo zany zay ny zavatra hitako teo zay tonga ny accident zany le tobila ty mangamanga ty misy zany avy ao aorinan'le 172 tao aloha mandeha mafy le daly tena nandeha mafy toa dia mipetana avy any amin'ny sisiny misy le izy petana avy any amin'ny sisiny dia nitiny petana tany amin'ny ananary dia izy koa ninaraka taty za mitsoka zay ny zavatra hitako tao. Tsy nisy ny ainana fohy hoy hatrany ny fanazavan'ireo mpandeha tao anatin'ity fiara ity ary efa akaiky ny toerana nitrangany loza avao hitany mpamily fa tapaka hisatra izy anaovana antsony tokony ijerena akaiky ny fanaovana vizity ny fiara mba hisoroana ny loza toy izao hoy hatrany ireo nanatry maso. Miata na ramate tapaka frein tery ambony tery le ry dia sady niala le bisikileta sy le olona teny an-dalana dia zay nahatonga an'le dalana nany naratra aloha misy fa ny maty tsy misy tetsy ambony tetsy mihitsy le riva ambony saina avany ny tobila piavanina ny fitolika nety ralisy dia avy any ambony any izy tanànany iny tonga dia tsy maintsy mifoakana taty zany mifoana dia ny taxi be nipetraka teo dia mifoana le taxi be dia ohatr'izay no nahatonga an'izy satria avato amin'ny jirama le tobila koa efa mitatitra fijery koa zao resaka vizity mba jereo ihany fa tena resaka vizity fijery koa an'io e satria isatra tapaka firay io dia efa avy any izy klaksona be izy avy any mba ataraka zany mila manao vizity any tobila efa ratrany satria tanàny izy efa tany resaka isatra io frein nahatonga an'io atao anaty bis dia nanaty te fa avy ao anaty bis niakatra ny pipipipipipipi jusy dia mijanona le bis nandehana jusy izy le olona hoe tapaka frein inona moa ny olona voatesy mijirama izy dia nirodana daholo ny olona teo matsy misy tsy maintsy mividindirina zareo aty io tokony hoe misy fikarakarana le tobila aloha nivoanan'le garazy tokony mba tiasina ny fikarakarana le zavatra fa manina zavatra be dia be izy aloha tsisy olona maty na ny kely na ny ray fa dia narajatra kely ihany ny zavanizy. Nifatratra tany amin'ny taxi be 172 ity taxi brosy avy any Andramasina ity vokany potika tanteraka ireo fiara roa ireo. Niala avany ambony avany dia vonaka aria dia avany izy ny klaksona be dia veloko hoe misy tobila mitondra ino moa misy hoe camion be mihitsy avany zany dia zay nitretika efa niala ty ary efa niala le chauffeur efa niala dia voatsatany any ty da avy mbola nadiriny any le izy tsy moa hoe niasorony niala izy dia mba nasorony kely fa to dia navomaina misy olona teo amin'ny roapolo teo zay tao anatin'ny tobila zany re severany fa nanotaniko daholo le vazera ohatra tsisy ratra fa za zao misy maratra ity dia nitondra fanazavana ny mpamily n'ity fiara tapaka hisatra ity. Nandeha zay avany ambony avany severan'le taxi be nandeha izy lo dosiny severany hoe mba oka aloha izy dia nandeha moramora dia miaraka moramora vao afarany akony
mitody eo ambony tetsy amizay dia misy sakatra mitarika rano dia misy firlahy izy teo izy fa nalabaka kely miteo alohako misy fiara izy nalabaka teo ampovoany dia sy tafajanona le fiara dia nialako zareo lasa hoe lasa neditra kafoeazy lasa nandeha be dia tsy hitako tsony dia tsy maintsy voadonako izy. Efa nentina nanantona mpitsabo avokoa moa ireo naratra nandritra ity loza ampifamoivozana androany teny Tanjombato ity. Lafombavao afatanteraka kosa indray akoatrany jirama isan'ireo orinasa mpanjakana mijoro fa mitsipozipozy ny sirama apotika tanteraka ity orinasa ity ary efa sehatra tsy miankina no mitantana ny ampany nisy araka izany fidinana ifoto nataon'ireo solotena mpanjakana tany amin'ny sirama Ambilobe nijerena akaiky ny olana misy ary ny karoam-baolana entina mamerina indray ireo mpiasa ny ato noho ny tsy fandraisan'ny karama efa mambolana maro izao fanadihadiny eo amin'ny sariny mbola havatsara. Ny sedra olana efa telo volana izao ireo mpiasan'ny sirama Ambilobe nanatanteraka fitokonan'izy ireo satria efa ambolana maro no tsy nandray karama ary ambonin'izay dia misy ihany koa ny tsindry ataon'ireo mpitantana ny orinasa nanamafy ireto mpiasa ireto fa misy ny kolikoly amin'ny fampidirana mpiasa ao amin'ity orinasa mpanodina fary ity vokany mitaka ny fialana ireo tompon'andraikitra mitantana ny orinasa ireo mpiasa ary mameroa amin'ny fitopolora anatanterahana izany. Zay mpiasantsika mahery dia mijoro amin'ny feo araiky tsy mivaky mitaky ny zone amin'ny raha mamparary zay mpiasa saraiky araiky amin'izao dia tapitsy ny fanginanay tsy manaiky zay tsinotsinoavy ampijaliana nisonisontongony amin'ny kery zay zoely anagnanay tsy asa fanompoana ny atao eto fa asa mitaky fiafiana ndraiky fanajana ka noho izay mangataka zahay mba hialany ireo tompon'andraiky tsy magnano izao fitakiana koa fialany solotegnany syndika mbala misy fitakiana koa tianay atao fangatana ny fiakarany classification ny tsaraiky araiky mba hotena. Mpiasa manodidina ny 304 no mampiodina ity orinasa malagasy ity amin'izao fotoana ary orinasa sinoa iray kosa no manodina ireo siramamy vokariny ezahana ny anapahana ny fifanarana amin'ny orinasa io ary izay no antony hitadiavana ireo vahaolana lavitrezaka sy foezaka hoy ny ministra misana ny asa sy ny ministry ny industria izay tonga tany antoerana mba hamerenana ny asa ny orinasa sirama faran'izay aingana. Matoza na vieto dia hitondra filaminana zero kolikoly tsisy ny kolikoly tsisy ny fandeferana tsy mitanila zahay na ny mpampiasa na ny mpiasa fa mila magnaja lalagna antsika tsy azo ekegna kosa ny fanimbagna raha tsika te hitady vaolagna mila mandeha milambina na filaminana fô donc voarenay ny fitarenana ny karama eto donc délégation jiaby io hitatsika ikondo izy koa kolikoly raha koragnina indray tapalaoko izy ka zagnano zay za tsy agnano kolikoly tegna ambariko ampabe maso gouvernement tamin'ny fanovagna olo resy lahatra zahay hitondra fanovagna marina olo resy lahatra hitondra lalagna marina mila averigny ny asiny asa. Ezahana koa ny fikaroham-bahaolana mba tsy havery asa ireo mpiasan'ny sirama ho hiatran'ny fanazavana. Fa miovaova ary tsy manaraka ny rafitra voajanahary intsony amin'izao fotoana ny toetry ny andro avokatry ny doro tanety ny doro ala sy ny maro hafa miteraka tsy fahasalamana ho an'ny zanak'olombelona ny fiovavan'ny toetr'andro indrindra ho an'ireo manana fahasalamana marivo fanadihadiana. Araka ny vinavina ny sampanampamantatra ny toetry ny andro dia iaina hafanana ambony kokoa noho ny mahazatra Madagasikara mandritra ity volana novambra ity hiatra amin'ny akamaroan'ireo faritra manerana ny nosy faritra telo no heverina fa ahitana maripana manakaiky ny mahazatra dia Androy, Atsimandrefana sy Anosy hiteraka voka-dratsy ho an'ny fahasalamana zany ka mila mitandrina ny tsirairay ho ny mpitsabo mitarika tsy fahampindrano amin'ny vatana fanaintaina ny loha ary mety hiteraka coup de chaleur na fiakarany hafanana tampoka ho an'ny olona tsy mahazaka azy mahazo vahana ny tazomoka ary mety hiteraka raritsaina ihany koa ny hafanana tafahoatra indrindra ho an'ireo olona miaina amin'ny toerana tery ho hiatran'ny fanazavana nomeny ny mpitsabo. Manoloran'ny fiakarany hafanana dia afarana foantsika zany tsy anadino fisotroana rano
zava-dehibe mihitsy zany ny rano satria mafana ianao a nikotsy misotro sana dia lasa maina ianao zany lafa rano dia tsy aivina fa ny rano rehetra izay sotroina dia tokony avana nampangotrana daholo tsika malagasy moa amin'ny 5 kilô eo amin'ny ankapobeny a eo amin'ny ray litatra eo zany ny sazy ao antsika fa manatombo izay raha manatombo an'izay lanja mety mena zay raha mena an'izay lanja zay zany mikasika ny rano faharoa mikasika ny fitafiana ny fitafiana zany a dia zany magnatsitsika aloha mazava ho azy a maivamaivana dia amin'ny langazy na amin'ny coton raha maromaro moa fitafiana dia ny anatiny indrindra mikasika amin'ny hoditra dia tokony amin'ny langazy na coton satria tsokany atsembohana raha izay ary faharoa iny koa zany a tsy dia manome hafanana be loatra koa raha ohatra ka mafana raha ny andro ny fanitelo a dia raha voaka an-trano zany dia ho an'izay afaka mitondra satroka lehibe be ireny dia mitondra satroka ho an'izay mitondra elo dia mitondra elo a indrindra moa zany fa ny olona efa lehibe a sy ho an'ny zaza andro maromaro zao no efa hita manerana n'Antananarivo sy ny manodidina ny setroka be izay miteraka hafanana ka noho izany ilaina ny mitandrina ho hiatrany ny mpitsabo maresaka avy any ivelany sororotany tamin'ny mahadrefena faingotelona melany Afghanistan omaly nafaty olona ampolony ity loza voajanahary ity raha tsy aivina roa volana lasa izay no nisina horohorontany mahery vaika ka nafatesan'olona maro indrindra tany antoerana araka ity fanadihadiana manaraka ity ampolo maro maty ary anjato maro koa naratra karatra maivana ny akamarony ireo ny vokatry ny horohorontany seho tao Afghanistan omaly mbola mitony fikarohana sy ny fanadiovana ireo korotam-bato ka vinavinaina fa mety hitombo isan'ireo maty atoato hoy ny mpitondra teny ministera amin'ny fahasalamana an-toerana na mpitandrina tao akaiky ny tanàna ny komy mahavaratra Afghanistan ny piran'ilay horohorontany ary samy natsapa izany ireo fahatany maromaro ny fanila aminy natsapa amin'ny fivotrivotry ny tany ireo mponina tao andrenivohitra Kabul izay 700 kilometatra any atsimon'ny Afghanistan nambaran'ny firenena mikambana na ny ONU fa efa miasa eny an-toerana ny ekipany mba hanombanana ny filana vonjitaitra sy anaterana ireo fanampiana maika ho an'ireo olona trabony amin'ny faritra voakasika izany loza voajanahary izany tany Detroit vehivavy iray lehibe vatana nikasa hiditra ny fiara iray no nolaviny mpamily fa hoe tsy tafiditra ao anatin'ilay fiara nety noho ny abeny osy an-tendrombohitra na Mountain Goat izay hita ny Amerika rambo robotique izay antsoina hoe arika novolavolain'ny mpikaroka tao amin'ny université any Japon ireo notranga hafakely hidiny saranjaratiana amintsika tao anatin'ity fanadihadiana manaraka ity araoary tany Detroit no laviny mpamily ny fiara iray ity vehivavy nikasa hiditra ao anatin'ny fiarany nilaza nefa ilay mpamily fa tsy ho tafiditra anaty fiara ilay vehivavy noho ny abeany nanidy varavarana mihitsy ilay mpamily sady niteny tamin'ilay vehivavy mba hanafatra fiara lehibe kokoa hitondra azy tamin'ny fotoana io dia naka horonan-tsary ny zavantrano ity vehivavy ity ary naheliny tamin'ny tambazotra sosialy zany ka niteraka ady hevitra momba ny fanavakavahana sy ny zon'ny olona be vatana izany tsy vita teo anefa fa nitory ilay mpamily ilay vehivavy satria nanambara fa voaro amin'ny lalàna ny lanjan'ireo olona be vatana ireo ka everina fa ho fanavakavahana mazava tsara no nanjoa azy tamin'izany noho izany dia nifarana tamin'ny fifanarahana ny raharaha marina fa mpiara-miasa amin'ny orinasa iray ny mpamily sy ilay vehivavy mpihira rapeuse izay fantatra amin'ny anarana hoe Danko Demos ity mpihira ity ny osy an-tendrombohitra na ny Mountain Goat dia biby izay hita any avaratra Amerika biby mpianika tsy mitandrevaka indrindra eo amin'ny tontolon'ny biby ity osy satria dia mahavita mianika antsana sy aram-bato avo dia avo ka ireto avy ny mombamomba azy ny osy an-tendrombohitra dia manana kitro misaraka na ny split dove izay ahafahany mifandanja tsara amin'ny vato misy padia malefaka faritra malemy sy manify eo ambanin'ny kitrony izay manampy azy amin'ny firaketana amin'ny vatolampy sy ahafahany miakatra amin'ny 0 degré mahery
io pady malefaka io dia toy ny semelle en caoutchouc amin'ny kiraro izay entin'ny olona amin'ny fiakarana na fianiana ireny. Ny équilibre tsara izay ananany, manana système d'équilibre ao anatin'ny sofina ity karazana osy ity izay mitovy amin'ny gyroscope ka manampy azy azona fifandanjana tsara na dia ao amin'ny toerana mitsangana eny amin'ny antsana sy aram-bato avo azy izany. Ny hersy fahaiza-mihetsika afaka mitsambikina hatramin'ny 3 metatra mahery ity osy ity ary manana vatana matanjaka. Rambo robotika izay antsoina hoe arc ity dia nivolavolain'ny mpikaroka ao amin'ny université ny Keio any Japon, anampiana amin'ny fitazomana ny équilibre ho an'ny olona fa indrindra ho an'ny zokiolona sy ireo mpiasa mitondra enta-mavesatra ity fitaovana ity. Mirefy 1 metatra ny rambo robotika apetraka amin'ny valahana amin'ny alalan'ny fehikibo. Afaka mihetsiketsika sy mipelipelika amin'ny lafin'ny valo toy ny etsiky ny rambony biby rehetra manana rambo. Ny tanjona ny fikarohana dia ho fanampiana ireo zokiolona amin'ny fiazonana équilibre isorohana ny fianjerana. Eo koa ny fanohanana ny mpiasa amin'ny fanandratana sy fitondrana enta-mavesatra amin'ny toerana toy ny trano fanatobiana entana. Sary. Dia izay ihany koa tomboky lasy tongovavy no manakatona ny fampalalam-baovao tamin'ity anio ity. Mankasitraka fenanao nanaraka izany hatramin'ny farany tsy mametraka ny veloma mandra-pitafa ho amin'ny rampitso indray. Veloma tompoko.